Eny ary dia ny ekipany météo indray no mandombaravara aminao amin'ity alina ity misaotra anao nampandroso manolotra ny araba tompokilasy tompovavy dia mbola ambany hatrany ny tsindry ny atmosfera eto Madagasikara amin'izao fotoana izao vokatra izay dia isy ny oram-baratra amin'ny fatra maro eto amin'ny nosy atao anatin'ny 3 andro avy mikasika ilay andian-drahona lehibe izay atao amin'ny fahadra-masina avaratra atsinana Madagasikara dia mbola rahamaso hatrany ny fivoarany hatramin'izao dia izao ary ny toetr'andro no vinavinaina ao amin'ny rapitso hoe atombontsika avy hatrany amin'ny maraina anorana ny andro ny aty amin'ny faritra Savary mahazo ny faritanin'ny Toamasina ray manontolo indy aka endrika tandrifin-drahona kosa izany ny amin'ny faritra Melaka sy Menabe indy ifandimby kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra Sisa Fahiseo aorian'ny fisavan'ny andian-javona vao maraina ny aty amin'ny faritanin Antananarivo ray manontolo ho amin'ny rapitso tolakandro dia andrahoana ny andro ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana sy ny faritra Androiny anorana kosa ny vadivavy fitovinany any ary anoram-baratra ny amin'ny faritra sisa manerana ny Madagasikara fa ho betsaka izany ny any amin'ny faritra Savasy ny any amin'ny faritra Itasy iny tsy dia misy fihetsehany firy ny maripana ny vinavinaina ho amin'ny rapitso tontolo andro ho amin'ny rapitso maraina izao ny ambany indrindra dia 9 degré hitantsika any amin'ny faritra Vakinakaratra ho amin'ny rapitso tolakandro ny ambony indrindra dia any Antsohihy hatrany 10 degré Celsius anorana malefaka ny faritra La Réunion aka endrika tandrifin-drahona izany any Paris sy Seychelles ifandimby ny rahona sy masoandro any Maurice Milan Johannesburg sy Bangkok fa andrahoana ny andro ny faritry Comores dia manasanao hatrany hitsidika ny Facebook ny Météo Madagasikara na ny tranokala-ny www.meteomadagascar.mg na ny YouTube Météo Madagasikara raha mila fanazavana fanampiny kokoa dia mametraka ny mandrapitafa tompolasy